misaotranao misy afidy hatrany ny fandaharana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24-7 miaraba tomboko vavy sy tomboko lahy araka ny fanambara tamintsika amin'izao zoma alina izao dia ny ministry ny jono sy ny toekarena manga Andriamatoa Mahatanty dia tsy manao raty Paubert no vahintsika. Miaraba Andriamatoa ministra. Miaraba azoko lahy ray aman-dreny misaotra ihany koa ny amin'ny fanasana. Ianao ny sorana BDB nanokana fotoana amin'izao alinalina izao. Ministry ny jono sy ny toekarena manga. Inona moa ty hoe manga dia indraindray misy hoe maitso dia indraindray ahoana marina izy ty. Ilay toekarena manga zany dia ny sehatrasa rehetrarehetra, ny sehampiariana rehetrarehetra mifandraika amin'ny rano. Na io rano an-dranomasina na io rano an-tanety. Ary inona indray ilay hoe maitso? Le maitso indray dia izay sehampiariana, sehatrasa rehetrarehetra mifandraika amina resaka zavamaniry. Zavamaniry. Fa ny anao manga zany ny anjaranao. Rano ny ansika. Rano, ya. Andriamatoa ministra, ianao dia ny tena ahafantarana anao dia eny sur terrain na dans l'eau ngamba. Matetika ny ahafantarana anao dia any anaty rano miresaka mpiopy sotro zany. Zay misy le tena mety aminao zay. Ny zavatra misy dia ny tenako dia zanak'olona mpamboly sy mpiompy. Ary voataiza tao anatin'ny fiainana tontolo ambanivohitra dia anisany aloha zany dia mahafinaritra ny mankeny ambanivohitra hatrany. Ray aloha zay. Ny faharoa manaraka an'izay dia raha jerentsika ny ankamaroany tantsaha malagasy mba tsy resahako manodidina any ho any amin'ny 570 isanjato any ho any dia ambanivohitra avokoa. Ka raha ohatra zany ka tsy mankany ambanivohitra tsika, tsy manampy an'ireo olona izay miaina amin'izany tontolo ny ambanivohitra zany dia tsy mety ilay hoe ny olona izay efa mandroso no ampandrosoana. Fa mba jerena zany ireo olona izay tena ataontsika hoe miaina amin'izany famokarana isan'andro zany mba ahafahanry zareo mba miroso. Tena mety aminao mihitsy zany le critère napetraka ny filoham-pirenena rehefa manendry ministra toa anareo izy dia le hoe za tsy mila ministra ny anaty borao fa tonga dia nety taminao tsara zany. Zavatra efa niainana efa hatry ny ela le izy. Satria fony mbola mpianatra ny tenako dia efa nandeha foana tao anatin'ireny sambo, izay sambo manao resaka fikarohana reny. Nandeha foana antsika nitety an'izao tontolo izao niaina tao anatin'izany. Ankoatran'izany niaina ihany koa tao anatin'ireny asa fanaovana consultance reny izay nandehanana foana tamin'ny tontolony ambanivolo. Ankoatran'izay ihany koa dia mazava ny toromarika izay nomena Andriamatoa filoham-pirenena hajaina ny amin'ny mahakasika ny fidinana ifotony. Ankoatran'izany ny firesahana matetika amin'ireo mpiompy-trondro, firesahana matetika amin'ireo mpanjono, ahafahantsika mahafantatra inona ny zavatra iainan'ireo olona ireo ary ahoana ihany koa ny ahafahantsika mitondra vahaolana amin'ny zavatra izay iainan'ireo olona ireo. Zavatra tsy adino dia Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa prime ministre dia nanome an'ireo toromarika maro samihafa izay arahany ministra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Mifanitsy amin'ny zavatra nianaranao sy ny ainanao talohana ministra anao ve izao ianao manana fahefam-panjakana? Mifanitsy sa misy mbola hitanao hoe tena tsy ao izany? Ny zavatra nianarana dia mifanandrify zato isanjato amin'ny asa izay atao. Amin'ny ministra anao? Amin'ny ministra hoe mpitondra fanjakana? Le tiako resahana amin'ilay sehatrasa izay misy. Le sehatrasa ilay toekarena manga io resahantsika io. Azadino fa manodidina ny eo amin'ny 20 taona eo zay no niantsehatra tan-dranomasina ny tenako. Ary niaina hatrany tamin'izany ataoko hoe tontolo ny fanjonoana zany ny amin'ny ankapobeny. Mpampianatra ihany koa ny tenako dia ataoko hoe manampy ny amin'ny rehetrarehetra mifanantanterahana an'ireo asa sy andraikitra izay nankina Andriamatoa filoham-pirenena, nankina Andriamatoa prime ministre mifanantanterahana. Fa ankoatra maha-ministra anao dia anao koa manana anjara toerana lehibe eo misehatra iraisam-pirenena amin'ity resaka jono toekarena manga ity SADC. Manao kely ihany tsika. Manao kely ihany tsika zany hoe mba misy ny fiaraha-miasa atao niarahana amin'ny FAO hatramin'izay, niarahana ihany koa amin'ny OIT hatramin'izay, niarahana tamin'ny SADC, ao ihany koa niarahana tamin'ny COMESA sy ireo organisation mondiale izay anisan'ny betsaka misehatra ny fikarohana fa dia mifanampy eo hoe. Rehefa mijery anao rehefa mihaino anao Andriamatoa ministra dia ohatrany hoe tena rehefa mitantara ianao dia ohatrany hoe tena azo anina iny ny trondro moa zany azo anina ny hazan-drano fa hita mihitsy zany hoe arena be ho antsika ity resaka toekarena manga ity. Betsaka zany ny olona zay ataoko hoe manomboka tena mialina amin'izao fotoana izao amin'ity resaka toekarena manga ity. Zavatra zay tsy adinontsika Madagasikara dia nosy. Maha nosy any Madagasikara zay dia fotoanan'izao
ny afahantsika hoe tena mitodika amin'ilay ranomasina zay mahanosy antsika toy ny zavatra hita any Seychelles, toy ny zavatra hita any Maldives sy ireo nosy maro samihafa raha izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia anisan'izay tena nambinin'Andriamanitra atsika nomeny an'ireo loharano-karena maro ety an-tanety ahitana an'ireo rano maro samihafa satria raha antsika eto Madagasikara fotsiny ahitana an'ireo rano mikorina na ireo renirano zay mandeha mihoatra ny anoany amin'ny 700 mahery anoany ny isany dia ireo rehetrarehetra reo zany raha mitantana azy haitsika ny mamadika azy ho loharano-karena dia afahantsika zany manavitra olona be dabe fianakaviana be dabe zay mihitsy no nahirana matsy io zany hoe mampitahinao amina firenena hafa fa itsika zany mbola iza zao no efa mavesa-danja le fanjonona nentim-paharazana sa le efa industriel. Ny zavatra misy dia mazava ho azy ny fanjonona izay nentim-paharazana aloha io no tena hoe mbola mibahana amin'ny sehatra izay misy antsika eto Madagasikara satria manodidina ny 720 isan-jato ny vokatra izay hitantsika eny amin'ny tsena eto Madagasikara dia avy amin'ilay fanjonona nentim-paharazana avokoa. Ny fanjonona industrialy dia manodidina ny eo amin'ny 230 isan-jato eo nalatsaka an'izay akory kanefa matetika ireny fanjonona industrialy ireny dia manondrana no ataony efa vokatra izay efa ambiny vokatra izay tsy mahafeno an'ilay fenitra izay takiny ilay firenena mpanafatra no alefany eto Madagasikara zany. Feny zany dia ilay sehatrasa mpanjonona nentim-paharazana no atsaraintsika amin'izao fotoana zao. Ahoana ny ahafahantsika hiditra amin'izany sehatra artizanaly zany mba ahafahan'ny olona zany mba ho afaka handeha lavidavitra kokoa. Raha tadiditsika ny zavatra izay anozaraintsika ohatra tany Tolagnaro tamin'ny farany teo izay anizarantsika an'ilay lakana vita amin'ny fibre de verre izay ahitana ihany koa ny milina ny moteur hors-bord izay manosika azy mba ahafahantsika zany ahafahan'ny olona mandeha manjono lavidavitra kokoa fa tsy mijanona fotsiny ety Amborontsiraka. Ity Andriamatoa zany tsy nefa ny fahalalana azy le pêche industrielle mampidibola be amintsika nefa ohatrany avelanao mipetrapetraka any zany. Tsy hoe avela mipetrapetraka ilay pêche industrielle fa ny zavatra izay tsy adinontsika eto Madagasikara dia ny resaka fanjonona aloha zany dia voalohany resaka sakafo aloha. Zay mahatonga eto Madagasikara mbola resaka pêche de subsistance na koa hoe fanjonona atao mba ahafahantsika hiaina hivelona zay aloha zany zavatra voalohany. Tsika mbola tsy tena manao an'ilay tena hoe pêche commerciale tena hoe fanjonona atao amidy fa ny amelomana ny vady aman-janaka aloha zany. Mazava ho azy amidy aloha zany le vokatra fa ngamotsy zany daholo hoe tsy amidy daholo ny vokatra na industriel. Tsy maintsy misy foana ny le pêche de subsistance zany hoe ny olona zany ny antony anjonony dia ahafahany mamelona ny vady aman-janaka fa tsy hoe manjono izy ka hanao business amin'le fanjonona zay atao. Zay zany tena hoe tsara ny manamarika an'izay. Ankoatran'izay ihany koa dia rehefa mifameno foana ireo karazana fanjonona eto Madagasikara reo zay misy karazana fanjonona anankitelo ny amin'ny ankapobeny ilay fanjonona nentim-paharazana ilay fanjonona salantsalany dia ilay fanjonona vaventy zany na ilay industrialy mifameno ireo rehetrarehetra reo satria tsy misy firenena mitoka-monina misy karazana vokatra izay ahondrana ny mety aminy satria ny vidiny dia tsy zakany saramabe-bahoaka ohatra amin'izany ohatra ny crevette na ny makamba ohatra amin'izany ohatra ny langouste tafiditra ao anatin'izany ohatra ny concombre de mer izay mbola tsy hoanitsika eto Madagasikara izay mbola ahondrana sy ny maro samihafa. Feny zany samy manana ny tandrify azy ny sehatrasa rehetrarehetra eto amintsika. Tsara ihany koa ny manamarika fa hatramin'izay telotona na minisitra ny tenako izay mbola tsy nanometsika fahazahoan-dalana ho ana mpanjono vaventy anankiray anjono trondro eto amintsika. Ny fanjonona ton ihany no nometsika hatramin'izany fa ny trondro dia navelatsika ho an'ny malagasy ho an'ny mpanjono malagasy. Efa afaka manondrana crevette any Europe moa tsika zao manondrana any Europe tsika atry ny ela mihitsy manana tsika nisy fotoana ohatrany efa hoe tsy navelana atao le izy le embargo efa levé efa ela be mbola mpianatra zahay no fa amin'izao fotoana zao tsy misy an'izany tsony malalaka antsena ton ihany zany zao nometsika fahazon-dalana ny lamatra irery ihany no nanomezantsika fahazahoan-dalana ny mpanjono avy any ivelany ho anjono eto Madagasikara. Ny antony dia mbola tsotra ihany koa satria
tsy mbola ananatsika ilay fahaiza manao sy ilay fitaovana afahantsika manjona nylay lamatra. Misy any koa ny olona miteny hoe fa manina tsy ny fanjakana no manampy ny olona fa ny olona manao an'izany. Lafo dia lafo io manao io zavatra io. Mba naniry ihany koa ireo firenena sasany izay manodidina antsika fa mbola tsy mahatakatra an'izany ihany koa ry zareo. Izay no mahatonga nylay protocole de pêche na ilay fanarahana raha-piaraha-miasa momba ny jono izay anapetraka antsika izay voalaza tsara ao anatin'ilay lalàna iraisam-pirenena momba ny ranomasina. Andriamato Minisitra, le alalana omenany le mpanjono ton mpanondrana zany, ahoana ny fomba maritana sy ahafantarana hoe zao taonina ny lasa ny ololinika zao ny vola miditra aminy? Efa misy ny ataontsika hoe lamina izay apetraka. Manana antsika ny centre de science de pêche na ny votoerana izay manao ny fitsirihana rehetrarehetra momba ny jono eto Madagasikara, izay tsy maintsy manao an'ilay fanambarana na manao ilay déclaration ireo olona izay miara-miasa amintsika ireo. Mandefa antsika ilay observateur à bord na ilay ampanaramaso izay malagasy alefa makany amin'iny sambo iny zany. Ankoatran'izany dia miara-miasa ihany koa tsika amin'ireo vondrona hafa, ao ireo firaisamonim-pirenena, ao ireo vondrona tsy miankina maro izay miara-miasa amintsika toy ny ONG Sea Shepherd, ny ONG Ocean Mind, ny ONG Global Fishing Watch sy ny maro samihafa izay manampy atsika ny amin'ny fanaraha-maso ny asan'ireo olona reo. Feny zany kely de kely ny ahafahan'ireo olona reo angalatra ny amin'ny fanambarana izay ataony satria betsaka ilay mpanaramaso. Fa mbola misy ihany ny jolasambo mangalatra ny aty amin'ny faridranomasitsika dia tamin'ny andro taloha zao tsisy ankehitriny zao dia zay manandrana dia tratratsika. Ampy fitaovana. Manandrana dia tratratsika. Ampy fitaovana. Mihoatra mihitsy ary ny fitaovana. Zay mahatonga azy ho antsika eto Madagasikara ny lohalaharana aty Afrika amin'izao fotoana zao. Raha jerena zany ilay fitaovana hoentina hiadivana amin'ilay jono tsy manara-dalàna, tsy voafehin-dalàna ary tsy voafanambara. Ny antony dia tamin'ny andro taloha raha anankiroa ihany sambo izay nampiasaina amin'izao fotoana zao dia tafakatra 320 ireo sambo ireo. Miampy ny surveillance satellitaire, ny zanabolana izay ampiasaina, miampy ny stratégie, ny paikady maro samihafa izay ampiasaintsika. Ity no tondromarika na indicateur izay tokony halalantsika azy. Raha vao ohatra ka ny journal Mongabay no mitabataba amin'ny fisiana jono tsy manara-dalàna eto Madagasikara dia misy izay ny jono tsy manara-dalàna. Fa matoa ny Mongabay tsy miteny dikan'izany tsy misy izy. Zay indrindra zany zavatra tsara sy ataoko hoe tena isaorana Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa Prime Ministre ny amin'ny fanomezana n'ireo toromarika samihafa ary indrindra ny fanomezana alalana antsika nampiasa n'ireo paikady maro samihafa ahafahana niady amin'izany jono tsy manara-dalàna zany. Ahoana Andriamatoa Minisitra, anarivony ny karazana trondro eto Madagasikara ka manao no ton rery no metsika lalana ho ahondrana? Ny antony dia navelatsika mba ho malagasy ny sitraka n'ilay trondro. Na raha mbola tsy raha ohatra nananatsika ilay fahafahana anjona n'ilay lamatra dia mbola navelatsika ihany koa hoe malagasy rery ihany koa no nanjona n'ilay lamatra. Fa ny olana zany eto ilay lamatra dia any ho any amin'ny 20 000 nautiques, any ho any amin'ny 22 000 nautiques, any ho any zany hoe any amin'ny 34-36 km miala ny sisin-dranomasina any ho any no mandalo izy. Rehefa mandalo ihany koa izy dia 40 kilometatra isan'ora ny hafanganam-pandehan'ireo lamatra. Ka ny lakana tsotra tsy hahatratran'izany mihitsy. Ianao ihany koa raha tsy manana n'ilay sonar ahafahanao mahafantatra hoe aiza ry zareo dia sarotra amintsika ihany koa ny alala ny ranomasina midadasika hoe aiza ireo trondro ireo. Mila mametraka zany antsoina hoe DCP zany, antsoina hoe dispositif de concentration de poisson izay lafo ny vidiny. Mila manana n'ilay sambo lehibe ahafahantsika manango anazy satria rehefa mandalo ireo trondro ireo aman-taonina no mandalo. Ary ny lamatra anankiray dia misy mahatratra hatrany amin'ny 400 kilao. Lamatra iray. Zany ka raha ohatra hoe iny trondro iny lakana kely hoentsika iny zany na ny batanao an'izany 400 kilao zany ambonin'ilay lakana efa manahiry satria misy anankiroa ilay lamatra. Misy ilay lamatra izay antsoina hoe thon nérétique izay mandeha aty amin'ny sisin-dranomasina, misy ilay thon migrateur izay mifindra monina izay mifindrafindra amina firenena anankiray mandeha amin'ny firenena anankiray. Betsaka ny firenena izay andalovan'ireo trondro ireo, misy 300 mahery ny aty amin'ny ranomasimbe indiana izay misy antsika. Zay mahatonga antsika miteny foana hoe fananana iombonana zany hoe ressource commune ilay thon na ilay lamatra zany ilay thon migrateur ny resaka antsika. Zavatra tsara zay tsara fantatry ny gasy ihany koa ilay thon rehefa mandalo dia mila misakafo izy ny 300 isan-jato ny havesany ny sakafo izay hohaniny isan'andro. Carnivore izy, hyper carnivore. Mifampihinana.
tsy mifampinana izy fa 30% nylay apois no trondro zay hoaniny sanandro trondro madinika no hoaniny ka dikan'izany zany a ny karazana tombana nataony amin'ny abetsaka n'ireo lamatra zay mandalo aty amintsika zay vinavinaina manodidina ny 10 zany hoe manodidina ny 50 000 tonnes anoany zany hoe 10,000 tonnes isan-taona anoany mandalo eto amintsika izay mihinana ny 300 isan-jatony zay a isanandro sanandro 300 isan-jatony zay poids zay avesan'izay zany nohany sanandro sanandro lany ny trondro teto amintsika zay mahatonga anazy zany mahay raha le Andriamanitra tsy nataony mandalo aty amin'ny sisitrany aty amin'ny morontsiraka lay lamatra fa nataony mandalo aty amin'ny lavitra aty dia ataoko hoe zavatra tsara zay dia zany hoe toerana samihafa no petrahan'ireo ary tena tsy mitovy ary zay zany mahatonga azy mpanjono samihafa ihany koa no manjao azy zay ny amin'ny resaka trondro ranomasina sy ny anina ny andranomamy indray ndray mato ministra tilapia karpa trondro gasy ny barawa sy ny sisa akory indray reny ny zavatra misy dia efa ela ny malagasy no nanjono ary tena isaorana ny malagasy izay manana ny fahaiza-manao izy dia izay no mahatonga atsika manampy ny malagasy amin'izao fotoana zao mandeha tsika mampanao ny fampiofanana ho an'ny olona rehetrarehetra na ny anan-dranomasina zay any na ty antanidy raha mahakasika ny resaka fiompiana trondro fotsiny ohatra no resaka amin'izao fotoana zao tamin'ny andro taloha dia nandidina ny 340 eo ny mpiombo trondro teto Madagasikara amin'izao ankehitriny resantsika zao dia efa tafakatra hatrany amin'ny 800 sy 3 alina anoany zany hoe 30,800 anoany nisan'ireo olona zay nisitraka n'ilay fampiofanana momba n'ilay resaka fiompiana trondro eto Madagasikara amin'izao fotoana zao any ka miamitombo nisan'ireo mpiombo trondro eto Madagasikara miamitombo ihany koa ilay vokatra fa mbola lafo eny an-tsena dia izay misy mampatonga atsika le miteny hoe matoa izy mbola lafo any an-tsena dia mbola vitsy ilay miompy azy firy nieritreretina le mato ministra mba hoe objectif zany amin'izany ny tanjona atsika dia mila mahatratra atsika raha ny resaka fiompiana trondro fotsiny dia mila mahatratra atsika hatrany ho any amin'ny 9 sy 1 tonnes anoany zany hoe mandeha anoany amin'ny 160,000 tonnes anoany isan-taona ny vokatra zay amin'ilay fiompiana trondro fotsiny zay ny vokatra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao nefa zany dia mbola manodidina ny eo amin'ny 40,000 tonnes na ny 4 tonnes eo isan-taona voapahefany fotsiny zany voapahefany eo zany mahatonga atsika tena tsy mijanona mitety any Madagasikara ray manontolo mandresy lahatra ny olona satria tsy maintsy mandresy lahatra ny olona atsika ary ampahafantarina azy ny tombontsoa rehetrarehetra ara ekonomika ara-toekarena sy ny tombontsoa ara-pahasalamana ary indrindrandrindra ny tombontsoa ara-tsosialy ny amin'ny fisian'ilay fiompiana ny olona amin'ilay trondro andranomamy andray mato ministra ny fahitako azy dia be dia be ny olona ny tsy manaraka n'ilay fipetrapetraky ny fanjakana amin'ilay hoe misy fempotoana tsy tokony anjonoana inona mahatonga an'izay zavatra anankiroa ny zavatra misy le olona misy ny tsy manaraka misy ihany koa ny fampiasana an'ilay fitaovana zay tsy manaraka ny lalàna toy ny fampiasana mostikera ohatra dia ilay voalohany no resako amin'izao fotoana zao tsika dia efa manomboka hiditra sahady amin'ny fotoana fikatona ny fanjonoana amin'ny fanjonoana antanety no resantsika eto zany dia isa-paritra dia samy nametraka avokoa hoe fotoana sahala amin'ny ahoana ny fotoana zay mifanena amin'ilay fotoana zay anatodiza amin'ilay trondro iny zany le fotoana anakatonantsika azy 2 volana eo izay rehetrarehetra tsy natao fahatany fa misy ny étude zay natao misy ny fikarohana zay natao zay manambara hoe amin'ny fotoana eto ka hatreto ty zay matetika mifanena amin'ny fotoana mampafana no anatodizan'ilay trondro ray aloha zay ny faharoa manaraka an'izay dia miara-miasa atsika amin'izao fotoana zao ministeran'ny fahasalamana ny fahasalamam-bahoaka miara-miasa ihany koa tsika amin'ny ministeran'ny fitandrona ny filaminana sy ny maro samihafa ny amin'ny ady atao amin'ny fampiasana ny mostikera eto Madagasikara le mostikera ampiasain'ny olona anjonoana tokony ampiasana amin'ny resaka ady amin'ny tazomoka dia lasa ampiasain'ny olona amin'ny resaka fanjonoana anika hatramina atodina trondro lasa ny mostikera iny avokoa eto ny tena dia miangavy ny olom-pirenena tsirairay mba samy anentana ny olona atsika ny amin'ny fampianarana ny olona tsy ampiasana n'ilay mostikera efa miezaka ny ministera mizara n'ireo arato manara-penitra amin'izao fotoana zao miezaka ny ministera mampianatra atsika ny resaka fiompiana trondro mba hahafahantsika anana vadinasa hahafahantsika zany tena manampy ny olona hiala amin'ny fahazaran-dratsy ka hiditra amin'ny fanjonoana mahary angatakatare marika aminao tompoko raha sitrakao vis-à-vis amin'ny PIB amin'ny Madagasikara manahoana ny fampidiram-bola avy amin'ny jony sy ny arena manodidina ny 700 eo ny amin'ny ankapobeny tsika amin'izao fotoana zao ny tanjon'ny ministera dia mba hahatratrarantsika anoany amin'ny 9 isanjato anoany izany
contribution ny ty secteur ny économie bleue amty resaka PIB eto Madagasikara zany ny zavatra misy anefa zany dia betsaka ny zavatra zay mifameno zany hoe misy asa zay ataotsika eo anivon'ny ministère jono zay mifameno amin'ny asa zay atao amin'ny fanajarinan'ny tany satria tany no iompinan'ilay trondro rehefa avy eo sy ny maro samihafa hanika mifameno misy ny any amin'ny resaka fitsarana ny amin'ny fampiarana ny lalàna misy ny amin'ny resaka fambolena ny amin'ny fijerena ireo barrage maro samihafa afatsika miompy trondro amin'ireny tohadrano rehetrarehetra eto Madagasikara reny tanjo ny ministera zany azadino ny ataoko hoe ny vina zay napetraky ny ministera dia ity fiompiana trondro ity ho toy ny fiompiana akoho ka ny sambatan'olona ho afaka hanao azy ny sampianakaviana dia ho afaka hanao azy raha vao misy rano moa zany dia tsy maintsy tokony misy trondro hoe zay no etaetatsika zay mahatonga atsika zany miteka ny Madagasikara mijery aizadolo ny misy an'ireo toerana misy rano afahantsika miompy trondro amin'ireny toerana misy rano reny ka na tanimbary na farihy na tohadrano na renirano na izy dobo dia afaka iompitsika trondro avokoa. Andriamato ministra matetika itsika dia maheno amin'ny filazam-baovao mikasika ny hoe fanampovozirana ara-tsakafo ary trondro matetika no fahavoazana. Inona ny karazana trondro tsy tokony hohanina? Il y a intoxication intoxication alimentaire par consommation d'animaux marins zany na ICAM na ilay intoxication par consommation d'animaux marins na ilay fanapozinana ara-tsakafo azo amin'ny fihinanana ny vokatra an-dranomasina dia isan'ny zavatra zay efa nahazo antsika eto Madagasikara hatriny ela ny mpikaroka eo anivo ny Institut halieutique et des sciences marines no miaraka amin'ny fanampy amintsika miaraka amin'ny fanometanana amintsika nisy ampahambola zay nomeny ministère jono andry zareo mba ahafahana zany iadina amin'izany miara-miasa ihany koa tsika akaiky amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka ny trondro no matetika voaresaka eto satria rehefa miakatra ny maripanina miakatra zany ny hafanana dia miakatra ihany koa ilay karazany zava-maniry izay madinika tsy hita maso ilay algue microscopique io zany misy amin'ireo algue reo ny toxique iny no hoan'ilay trondro herbivore na ilay trondro zay mihinana zava-maniry dia iny trondro mihinana zava-maniry iny hoantsika olombelona na hoanina karazana trondro hafa dia lasa marary tsika rehefa avy eo ankoatra n'ilay karazana trondro misy ihany koa ireo sokatra an-dranomasina rehetrarehetra zay tsy tokony hoanina mazava ho azy fa voararany lalàna misy ihany koa ireo karazana ataotsika hoe ireo requin na ilay atsantsa zay mbola nisan'ny trondro moa zany fa tsara ny manamarika n'ilay atsantsa zay tsy tokony hoanina ihany koa satria misy fanapoizenana ara-tsakafo matetika zany hoan'ireo trondro dia misy an'ireo geba misy ireo karazana trondro madinika ny sardina sy ny sardinaire rehetrarehetra izay fafantatry ny olona makoany amin'ny ankapobeny ny mahaloky misy karazany ihany koa indrindra le partie lohany iny rehefa tonga ny fotoana zay tsy tokony hihinana azy fehiny zany dia mbola manentana antsika rehetrarehetra hifanampy rehefa hita hoe mafana ny andro ary indrindrandrindra amin'ny fotoana zay iresahany ministera hoe mijanona ny fanjonona ny reto karazana hazandrano retoreto zay efa misy ny afisy mahakasika an'izay rehetrarehetra zay petadrindrina mahakasika an'izay rehetrarehetra zay dia manentana antsika hijery an'ilay petadrindrina ary indrindrandrindra tsy hanao antsirambina ny zavatra zay voalazo amin'ny petadrindrina fa efa betsaka loatra zay ny malagasy zay lasa korazana amin'izany rehetrarehetra zay ary mampalahelo dia ny zaza mambehivavy no anisan'izay tena marefo manoloana an'izany fa dia manentana antsika rehetrarehetra anaraka hatrany ireo zavatra voalaza ny petadrindrina resaka krab raha tsy mahasitraka ao miroborobo be izy amin'izao fotoana zao ary manondra antsika Andriamato ministra ny zavatra mitranga dia ny drakaka na ny kraby dia anisany hoe arena izay ananantsika mampisogadana antsika eto Madagasikara koa dia ny zavatra zay amporisihana ny olona amin'izao fotoana zao dia hiditra ao anatin'ilay fiompinan'ilay drakaka satria raha jerena zany ilay 4250 na ilay 500 sy 400 tonne isan-taona zay trandrahantsika eto Madagasikara dia tsy ampy eo amin'ny filana maneran-tany zay mahatonga ny firenena toy ny Philippines ny Indonésie sy ny maro samihafa miditra ao anatin'ilay fiompinan'ilay crabe dia zay zany ho antsika eto Madagasikara dia miditra n'izay fiompinan'izay drakaka zay mbola malalaka mihitsy ny tsena eto ambony tany mbola malalaka ny tsena manerana an'izao tontolo itsika raha tsy maharaka raha jerena ny zavatra mitranga zay nge mahatonga n'ilay quota dikan'ilay quota dia hoe tsy maharaka ny tolotra ilay tinady famadika zany tsy maharaka tinady ny tolotra zany hoe ilay tolotra omentsika zany tsy maharaka n'ilay tinady be dia be ny mila n'ilay kraby nefa ny mila n'ilay kraby kanefa kely ilay kraby zay nanantsika dia zay mahatonga azy asiana n'ilay quota
hoe ranona de quota salam zao ranona quota salam zao iny ihany koa arakaraka n'lay exportation historique zay efa mipetraka eo ino anarahana n'lay quota. Satry foana iresaka lavabe aminao andriamatovy minisitra fa anisan'ny foto-kevitra le hoe toe-karena manga maharitra eto Madagasikara inona ny paikady zay zany le zavatra goavana be ao amin'ny départementanao zavatra mitranga dia miezaka atsika mijery ny singa rehetrarehetra hita azo trandrahana eo anivon'izay resaka toe-karena manga zay, jerena ny lafin'ny jono, jerena ny lafin'ny fiarina anaty rano, jerena ny lafin'ny fitaterana ny ranomasina sy an-dranomamy, jerena ny lafin'ny seranana, ny seranatsambo rehetrarehetra, jerena ny resaka fizahan-tany, fizahan-tany mifandraika amina rano, jerena ihany koa ny lafin'ny tontolo iainana mahakasika ny blue carbone rehetrarehetra, jerena ihany koa ny arena kibon'ny tany anatin'ny rano, anatin'ny ranomasina sy ny maro samihafa. Feny zany dia antsika eto Madagasikara dia isan'ireo firenena ty Afrika izay natafavoaka n'lay paikady nasionaly momba an'izany fampiroboroana ny toe-karena manga zany izay ampiasaina firenena maro eto Afrika amin'izao fotoana zao. Ary tsara ny manamarika fa ny fankalazana ny andro pirenena momba ny toe-karena manga eto Madagasikara dia sambany amin'ny tantaran'ny Madagasikara no nandefa olona ny Union Africaine tonga teto Madagasikara, nandefa olona ihany koa ny avy ao amin'ny sehatry ny fivondrona ny tanora mpandraharaha eto Afrika izay amin'ny ty resaka toe-karena manga ty namonjy an'izany izay natao tany Toamasina, ary misy mpandraharaha ihany koa amin'ny sehatra iraisam-pirenena tonga teto amintsika. Feny zany dia efa tongotra mbiandakana eny antsika dia mino sy manantena ary manentana an-trano ho an'ny mpandraharaha malagasy rehetrarehetra mba hifanantona ifampiresaka tanykeo maraina mbola nifampiresaka tamin'ireo mpandraharaha maro samihafa izay hitra ao anatin'ny ty sehatry ny toe-karena manga ty. Mankasitraka. Ya, fanontaniana farany dia topo Aubert mahatanty tsy mandrondaty malady firy kilao isan'andro mihinana trondro. Ho anahy manokana dia trondro no hohanina isan'andro. Eny to. Ary efa mahazatra ny mpiara-miasa amiko dia mahalala fa tsy mpihinan-kena firy ny tenako fa trondro ny tena hohaniko. Zay ihany koa dia anisan'ny olona zay mihinana karazan-sakafo be da be. Ho anay any atsimo zay mihinana n'lay mangahazo, mihinana n'lay vomanga, mihinana katsaka, mihinana akondro sy ny maro samihafa. Zany hoe rehefa karazan-sakafo izay maro loko dia mihinana an'izany tsika dia ny trondro tsy miala. Dia le trondro resahana eto mety ho resaka makamba io sy ny maro samihafa. Feny zany ny fihinanana trondro dia mahasalama. Manentana ny malagasy hatrany tena koa mba hihinana an'izany trondro zany ampiditra an'izany ao anatin'ilay fahazarana misakafo fa mahasalama ny trondro. Firy kilao isa-taona ny tokony ny zavatra misy maneran-tany dia 420 kilao isam-batan'olona isan-taona no trondro zay tokony hohanin'ny olombelona anankiray. Ho antsika ty Afrika dia 240 kilao isam-batan'olona isan-taona. Ny eto Madagasikara dia 420 kilao isan-taona izy telo taona lasa zay. Tamin'ny taona lasa dia efa tafiakatra 7 kilao isam-batan'olona isan-taona antsika. Ary ny tanjona antsika dia tratrarana n'lay 240 kilao isam-batan'olona isan-taona amin'ny faran'ny taona 524. Koa dia midira amin'ny sehatry ny toe-karena manga ty ary mihinana trondro be da be, miompia trondro be da be satria rehefa samy miompy trondro tsika rehetrarehetra dia midina ho azy io vidiny io. Mankasitraka to. Misaotranao Andriamatomy Minisitra. Mankasitraka. Sotra Zokilahy Ray Aman-dreny. Misaotra ny amin'ny fanasana. Mankasitraka to. Ya, isaorana ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany nanaraka an'izao fandarana izao atsehivoka any Andriamatomy mahatany te tsy manao raha typo Aubert no vahintsika teto amin'ny heriny fandarana fandray veloma tompoko. Veloma tompoko.